ry mpiray-tandrazana malala tsy andany fotoana amaly an'ireo fanaratsiana atao amiko isan'andro sa androany. De raha miparitaka ny hevintsika de noho ny pluralisme, indrindra izay olona rehetra mizara sy manaraka amin'ny pejy ary manome hery amin'ny pejy, koa misaotra anareo ny tenako. De raha tena dinihana ane de na le olona manenjika antsika de manampy antsika koa satria matoatsika voatsikera, matoatsika voenjika, matoatsika atao signalement, matoatsika rebirebena, matoatsika atao ze asimbatsika. Misy raha manao menace de mort de ny dikan'izany ny zavatra lazaintsika eto de zavatra mitombona. Dikan'izany de manome proof encore plus ny zareo hoe manelingelina ny zareo tsika ary mahasososotra ny zareo. Ka noho izany de aoko sika androany iresaka zavatra lehibe, iresaka toe-java-misy ao Madagasikara ara-politika. Raha nareo marika nareo tato amin'ny andro vitsivitsy de tena nandeha aingakaingana be ny toetra raha ara-politika amin'ny firenentsika ao. Nisy gouvernement tarava tapoka zany nisy valandresaka nataon'ny Gen Z sy ny Gen Y de nisy ny vidéo nataon'ny Colonel Patrick izay miampanga amin'ny vatana ny kolikoly eny amin'ny tapony fanjakana. Ary eo anelan'izany rehetra zany de miovaova foana ny teny ampiasan'ny fanjakana: feuille de route, transition, intérim, programme. Raha mihaino an'ilay resaka sy le tabatapitsika de ohatry ny very, fa raha tambatratsika io de alahatra tsika tsara ny zava-misy. De raha jerena koa ny filaharam-potoana de misy zavatra ray mazava tsara amin'izeo. Tsy rarahan'ny fanonganana gouvernement fotsiny no mitranga eto ka noho izany de anio aho anolotra fanazavana 3 tsotra. Voalohany inona marina no asehon'ny faravany ny gouvernement tany Heritsalama iny. Faharoa, inona ny dikan'le fandraisana teny ny Gen Z, Gen Y ary i Colonel Patrick. De ny fahatelo nahoana amin'izao fotoana izao no nandravana an'io gouvernement io de inona ny loza mety hitranga ho an'ny hoavin'ny firenena. De tsara ny fiandohan'ity tantara ity tamin'ny voalohany de natondro antsika hoe Heritsalama de olona pragmatika, teknisiana avy amin'ny secteur privé olona afaka manarina ny toe-karena sy mireforme ny fanjakana. Saingy tsy ela de tsamba fa kile maina ty fitondrany ity satria zareo manana déficit profond ny légitimité politique zany. Tsy manana légitimité politique mihitsy ny zareo satria tsy vokatry ny fifidianana no natonga ny zareo eo. Raha tena jerena ny zareo tsy manana soutien de tsy manana base solide, tsy manana parti politique. De noho izany de tokony ny action ataony zareo zany no ahafahan'ny zareo maka an'io légitimité io. De inona moa zany action zany? Résultat rapide, cohérence de exemplarité. Kanefa ny zavatra hita amin'ny vahoaka sy ny constat amin'ny vahoaka de zavatra hafa mihitsy. Hita amin'ny vahoaka hoe be oeraoera, be oatahoata nefa zara raha mitondra fiovana. De efa zavatra hitantsika io satria efa marika déposé an'ny Andrajoelina sy ny firongony io oeraoera io oatahoata io nefa tsisy résultat. Eto mivery nandray ao anatin'ny rafitra ny refondation, lasa refusation zany. Io no lazako anareo teo hoe tsy manana basy. Gouvernement tsy manana fototra ara-démocratique ary tsy navita vokatra hita maso aingana. Zay no natonga ny gouvernement Heritsalama iny ny rotana. De andray diniantsika hoe aviaiza les pressions. De voalohany reo fikambanana Gen Z, Gen Y officialy izay tsy fantatra mazava hoe iza marina mamatsy volana azy ireo de iza marina no mandamina anazy ireo. De nanao valandresaka zareo ka niresaka sy nitsikera ny vatana any premier ministre. De lasa zareo tsy mahomby ny gouvernement ary ny teny koa hoe maro amin'ireo ministre ireo tsy mahavita ny andraikitrany. Saingy misy zavatra mampametraka fanontaniana, coïncidence ve sa efa filaharana efa maty peka.
De na inona reo fandraisanteny reo de manome fahafahana amin'ny fitondrana hoe ny eno ny tanora izahay. Efa io amin'ny lafiny iray de efa manomana ny sainy vahoaka amin'le fanapahan-kevitra efa maty paika. De avy eo koa de misy ny vidéo an colonel Patrick. Tsy mpanohatra izy ary tsy politisianina. Izy raha mbola ao anatin'ny cœur système tarika amin'ny birao antoléonce izy de ny mission miady amin'ny kolikoly sy ny fanararota-pahefana. Ao amin'ny présidence mihitsy zany izy. De ina ny lazaina ankehitriny miresaka mombana réseau-ana mafia izy. Resaka momba ny pression atao aminy izy. Ary isan'ny laza mazava fa tsy hiara-iasa mihitsy miaraka amin'ny mafia. De rehefa ny olona avy ao anatiny no miteny toy izany de miova tanteraka ny endriky ny ady hevitra. De tsy fanontaniana intsony hoe mahavita ve ty gouvernement ty, fa fanontaniana hoe tena vanina marina ve ty gouvernement ty anova rafitra. De noho izany de ny faravahan'io gouvernement io gouvernement Ertsalama io de vokatry ny pression anankiroa. Pression ara-tsosialy avy amin'ny tanora sy ny vahoaka, de pression ara-maramila sy ara-politika avy amin'ireo mahafantatra amin'ny fomba fiasan'ny fitondrana. Farany de fanontaniana iray lehibe pourquoi maintenant nahoana zao. Tamin'ny voalohany de nilaza mihitsy ny PRRM hoe omero volana ijerena ny asan'ireo ministra ireo. Nefa le rovolana tapitra tamin'ny mois de décembre, zao tsika efa mi-mars. De manontany tena antsika hoe fa nahoana ary miandro mois de mars vao manala an'le gouvernement. Nahoana marina. Fa raha jerena ny calendrier de mazava be mivaliny. Tamin'ny 28 février 2026 teo de natolotra ny SADC ny programme de la refondation de la République de Madagascar. De mandritra n'izany fotoana izany ministra ny refondation milaza fa feuille de route le izy. Mon PRM et sa pidetsa milaza fa programme de la refondation. Tompona andraikitra sasana miresaka transition de igasikara sy teny miresaka hoe intérim. De io ikafoy azy io mampiseho zavatra ngeza be. Mampiseho ny amateurisme nio gouvernement io eo anivon'ny politika. De rehefa nipresentena eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena iny document iny eo amin'ny SADC zany de insécuriser ny engagement régional izy. De noho izany afaka manova moramora an'le gouvernement izy. De zay mahatonga an'le fanapahan-kevitra tonga amin'izao fotoana izao. Calendrier diplomatique favorable be le gouvernement efa tota efa tsy atokisan'ny vahoaka. De en plus mbola misy ny ady an-trano, misy tension interne zany. De ao anatin'ny fanjakana feno kolikoly sy manjaka amin'ny mafia. Saingy io dingana io de manokatra loza maromaro. Voalohany gouvernement tarava nefa tsisy fanazavana mazava. Faharoa colonel Patrick lanceur d'alerte indray no lazaina fa olana, lazaina indray fa isy ny problème. De mifahatelo le tanora ampiasaina ho famarinana vonjy mainga fotsiny. Zany hoe jeunesse utilisée comme justification ponctuelle. Ary manaraka an'izany rehetra zany de misy loza amin'ny filalaovana mampidi-doza amin'ny fizarazarana ara-poko. Amin'izao sady le fikasana ampisara-bazana ny malagasy, ny merina sy ny gautier. Io de réflexe tranainy sy mampidi-doza eo amin'ny firenena. Avadika ny zareo les crises de gouvernance ou conflit communautaire. Andrebirebena ny saim-bahoaka mba tsy hijerany amin'le olana tena fototra. De ny farany me mafia ny tsy ambaratelo sy ny tsy mangarahara eo amin'ny tapon'ny fanjakana. Ny fahanginana momba ny Lucien Rabearmanana izay nanjavina tsy tapopoaka ary ny indray tamin'ny etsika ofisialy nefa tsy nisy fanazavana mazava. De mampitombo indray ny fanontaniana sy ny ayam-bahoaka. Ry prêt-tandrazana malala, ny fandrodanana ny gouvernement any Ertsalama de simple remaniement fa fanehoana mazava. C'est quelque chose de révélateur. Maneo zany fa io gouvernement io de tsy navita manangana ny légitimité d'action. Maneo zany fa io fitondrana io de mandroso
eo anelanelan'ny diplomatie, eo anelanelan'ny improvisation, de eo anelanelan'ny flou politika. Tsy mangarahara mihitsy zany ny zavatra ataon'ny zareo. Ka ny tena fanontaniana de tsy hoe iza no premier ministre manaraka, fa hoe io refondation io ve total sy anome réelle transformation an'ny fanjakana malagasy. Dikan'izany hoe fanovana sy fanarenana marina ve ty refondation ty, sa fizarana fahefana vaovao ho an'olombitsy eo ambony hatezeran'ny vahoaka sy ny fitorinan'ny kolikoly sur un fond de colère populaire et un fond de dénonciation de la corruption. Madagasikara tanindrazana, tany sarobidy, Masina Sisoa.